Ampifaliana tanteraka no hitsidiako ny tokantranontsika rehetra zay manaraka an'ity fandarana doria ity. Doria maro ny heviny fa eto ilay doria anarana ny ramona fotsiny androna an'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no hoe zanona ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena 7 taona latsaka 14 andro nanaratsika an'ity fandarana ity. Zay rehetra vitatsika de tahirizitsika ao amin'ny YouTube ny adresiny de hoe fanabiazana doria ny manovo jery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana afahantsika mizara ny sosiny tsara araka an'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao mizanaka mapara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM afahantsika misitraka an'izany fandarana izany amin'ny lafiny teknika zay mikirakirana latabatra marobokotra mampita amin'ny feo mivantana any tokantranontsika tsirairay avy any dia na mananjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia avanareo manovo jery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara ialovatsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa lay teny maiva leroa koa misy teny fanevany anareo mpondolombo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany marambitsy miranga tany terahan'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao tsy kampionjo fa zaka atao tsy ignara ny mibana zanam-pandarana dia fakasitrana an'ilay fandarana fanamariana raha misy de miampy an'ilay teny fankahirezany fa mba ho fankasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko de ho tononiko anareo sy ny toerana misy anareo fa indro kely ialako tsy nisady ary tena mifonako mafy be tsy haiko nahazo an'ilay findaiko nisy andiany SMS tsy nety mivana ary tsy nety mivakina de voafafa ho azy tao fa de tena ifonako re tompoko ezako tsy verina tsony zay tranga zay directeur en CG ambala be mibe fanjava mahajanga makasitraka anao directeur e babanjoro na bebe alako vola maro voay banlieue Victor lako vola io maro voay any jiaby Mama Rose ambato falia Dominika io amin'ny complexe sportif ao io tianay babany mangabory mianakavy miliara raiky koa iny antana mivony commune Marsa koa RN4 ery mianakavy 2 milliards nazy miliara maro zany ndaka mianakavy ty siny rafozany lelay malaza mbolo moty ao andrefa mibazary mpanamboatra telefony maraba ere tolindraza ankoakala faritry marambitsy mamany mbola bara relax mahavoky nord estinana mama fifalina amparilava katsepy Justin mabibo io lelay malaza koa Dadelaine Jesus baban Josepha antana mivony commune Marsa koa RN4 miliara raiky koa fa nandefa mianakavy mihitsy izy fa tsy haiko miliara azoko zay Jean mianakavy godo maraba mianakavy tsara rano ambony andrefany ekôly tsiry malaza donc ekôly tsiry io ao Meme io super vétéran boeny ao aminareo izy aminay aty izy aminareo izy Tanamboaso Fatema secteur 4 papanissement tsara rano ambony donné Andranoboka commune Andranoboka district Mahajanga 2 mazava adresinao donné Mario Marovoy Théogène Mavoky Avaratra Philippine di mamany Vino Amparimahitsy commune Belbaka Rosa mianakavy godo maraba mianakavy tsara rano ambony donné antany masaja akaiky ny Siba mpianatra ny université UEGM mazava adresinao donné boko amin'ny université nety la olo fanamariana kely hoetiko anareo tena ampifaliana feno rehefa maheno zany hoe ianareo mianakavy miaino an'ilay izy inona moa ny antony ny anisan'ny nanimba ny kolotsainantsika ne misy olona avy any amin'ny firenekafa mitondra ny kolotsainy teto de nenotsika mianakavy de veriny atsika fa niazo ny tafiditra
ka raha tonga amin'ny fiainonareo azy mianakavy overiny le nindesiny vahiny tamin'ny mianakavy taloha iny zay fotsiny ne mahatonga anakavy miteny hoe za mahazo miliara amin'ny mianakavy fa ankasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko enina tsy nandefa raha fa manaraka an'ity fandarana ty tena ankasitrahako tanteraka 4 andro sisa de tonga ny voalohan'ny volana jona 4 sy 2 arivo feny 20 taona amin'ny fandarana doria tsisy ny fankalazana ny am'izany fa ny fahatserovana kosa no ataotsika mba tsy andalo fotsiny lay 20 taona satria amin'ny fiainana ny nisy nefa rava de reny ny tena tadidy indrindra nge fa eto lay doria tsy asitsika hoe nahoana tsy asitsika hoe satria fa tiako le izy Andriamanitra ny talaoko anome tolotsaina mahendry atsika rehetra de ho to lay fiarahamonim-pahendrena de ho to lay doria mandraka zay doria amen dominy rehetra hiaina-pitiavana zay ndray ny teny fanamarinana omeko anareo ty ny teny fankahirezana ho zaraiko aminareo engany mba ankahiry anareo lay izy amin'ny fiainana tsisy afaka anovanao zany amin'ity fiainana ty fa ianao ihany manova ny tenanao amin'ny fiainana ianao no mila tsy manaiky an'ilay fiainana tsy mety aminao fa tsy ny hafa hitondra an'izany aminao avako abe amin'ny fiainana tsy ny hafa ny hitondra fifaliana aminao fa ianao no mila miala amin'ny fahoriana ary mitady fifaliana zay mety aminao amin'ny fiainana tsy ny olona no mila tonga saina tsy anararoatra ny fandeferanao fa ianao no mila tonga saina manisy fetra ny fandeferana amin'ny fiainana ianao ny tompony safidim-piainanao androso ianao sa ijanona anakina ny hafa ianao sa anatsara ny tenanao ijery sy ikaroka ny zavatra tsy anananao ianao sa ankafiny zavatra efa misy eo ampelantananao amin'ny fiainana manaova ny soatrany 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 na izany na jany ialoavako ny azafady ary tena fialatsiny bavata be raha tohina anao ny fomba entiko miteny azy tsy anao ny teneniko loha hevitra no entiko de voaboasako fa tianana ny tsara de manambara ity lay loha hevitra na rahantsika farany teo de ny hoe angovony rary ny hitsy ny marina amin'ny fiainana amin'ny fiarahamonina malagasy zay ny narahantsika farany teo anisan'ny andry iankina amin'ny firenena ray ny rary ny hitsy ny marina amin'ity fiainana ty satria anisan'ny tanjaka ny osa amin'ny fiainana ny rariny ny hitsy ny marina amin'ny fiainana ny rary ny hitsy ny marina de tahaka ny fiposaka ny andro maraina ka tsy avela amin'ny fotoana tsy hazava zany avako abe ny rariny de tahaka ny fanjaitra nitarika amin'ny kofe ny hitsiny sy ny marina amin'ny fiainana fiteny tsy misara mianakavy amintsika malagasy ny hoe rariny ny hitsy ny marina te ilaza zany ny hoe ny rariny de fahitsina ny rariny de fahamarinana raha faritana tsotra ny herin'ny rariny ny hitsy ny marina amin'ny fiarahamonina malagasy de toy ny elanelany tongotra sy ny kiraro samy mitondra ny vatana amin'izay elehany samy mamindra miaraka samy fanakaiky samy mihetsika nefa ny tsy mahazo ny famadika io avako aby ny fanajana ny rariny ny ipoirany aja tsika olombelona rehetra amin'ity fiainana ty ny fanajana ny rariny no mampiseho ny fananantsika fanahy amin'ity fiainana ty anisan'ny toetra mahamalagasy ny fandalana ny rariny ny matoky ny rariny miandry ary manaja sy manome lanja ny rariny araka an'ilay fomba fiteny manao hoe Andriamanitra tsy andry maro androko eto ihany fa atokisana ny rariny tena hevitra zany teny zany zany hoe miteraka fifanajana ny rariny amin'ny fiainana zoa mampahendrena ny rariny miteraka firalahiana amin'ny samy malagasy ny fandalana ny rariny ny hitsy ny marina amin'ny fiainana indrisy ankehitriny fa tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe lasa fasika andohasany rariny ankehitriny amin'ny malagasy ka lasandriaka rehefa tonga amin'ny fahavaratra le fahavaratra tia nytenenina eto nge le taranaka faramandimby tena mampalahelo tena mahakivy tena mampiraviravy tanana amin'ity fiainana ty amin'ny fiainana
tsy misy manana ny rariny ho an'ny tenany samyrery zany raha tsy miaraka amin'ny fahalalana ny rariny ho an'ny hafa ihany koa zany hoe tsy rariny ilay toy izao raha toko ampitahaina na alahatra am'izao sy zao fa ny fahazarany maro dia ny mitanisan'ny rariny ho azy samyrery mba firy amin'ny malagasy no mikatsaka ny rariny amin'ny fampitahana raha tsy ny fampitahana nitadiavana ny rariny lasa tsy feno ny fandiniana n'ilay rariny any ka lasa niombokevitra amin'ny tsy rariny amin'ny tsy hitsiny amin'ny tsy marina ny maro fa teoriana voafantatra ny tena rariny ny hitsiny marina amin'ny fiainana dia zay vao milaza ny rehetra hoe ama izy io mazany zay tsy aranahay mora toy izany ny valiny nefa efa maro ny fanapaha-kevitra ny raisina nefa efa maro ny fanakanana nahazo sy ny raisiny tamin'ilay andaniny teraka niaraka tamin'izay nefa famoiza-po teraka niaraka tamin'izay ny fampotem-piainana feny vokatra zany rehetra zany dia rava ny fihavanana mikorotana amin'ny fiarahamonina mifandrafy ny mpiavana tafavoaka ny teny tsy faseho masoandro manapotika amin'ny fifandraisana aoka tsika tsy fandevy maty e aoka tsika tsy fampiditra trano sy ny sisa ratsy ane zany tena ratsy zany nefa ny zany ny tranga misy any amin'ny fiarahamonina any no inona no ny fandiniana ny rariny tsy ampy fifikirana amin'ny rariny fitiavatena araka n'ilay loha hevitra hoe ny angovo ny rariny ny hitsy ny marina amin'ny fiarahamonina malagasy teraka niaraka tamin'izay ne fifamisaviana sampiavana ny mpiara-miasa ny mpiray tanàna ny mpiray fikambanana sy ny sisa amin'ny fiainana tsy misy mahazo miady ajaina raha tsy vonin-kanaja amin'ity fiainana ty avako abe amin'ny fiainana tsisy mahazo mangataka familana zany raha tsy vonin-kamela amin'ity fiainana iainantsika ty amin'ny fiainana tokony ny fampiankina ny zavatra rehetra atao araka n'ilay fomba fiteny manao hoe zay miatra amin'ny rantsany dia tokony miatra amin'ny vatany manontolo tamin'izay moa tsika nitondra trangam-piarahamonina ny fanolana ny rariny taminareo za tamin'izay dia hoe efa ho zato taona mahery no nipetrahan'ny taranaka tamin'ilay tany zay ny fandimbiasan'ny taranaka faramandimby aty oriana noho ny fiovan'ny fiainana ilaina ny taratasy filazana momba ny fananantany ry dadilahy ry dady ry zama ry zena tsy nanana eritreritra anao taratasy ny fananantany satria efa fantatra fa andray be ny tany andrazam-be ny tany aty oriana nisy nandrava ny tany amin'ny alalan'ny taratasy ny fananantany tsisy ny hevitra tsony fa hoe ny taratasy no ifantofana kehitriny raha tia azo ny rariny amin'ny fiainana nefa ny 5 ny malagasy dia mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra sady ny taratasy atao tsy mba atao amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny vahiny dia lasa ny fangarika tahaka ny masonjola ny rariny ankehitriny sy ny rariny fahiny manontany anareo aho hoe tsy zany ve ny trangam-piarahamonina misy ankehitriny dia iza no mitsangana ampiravona ny rariny eny amin'ny fiarahamonina ny olom-bo fidy ve sa ny olom-bo tendry ve sa ny fanjakana maefa ve mifaningotra amin'ny velona rehetra kehitriny amin'ny fikatsahana reny na io amin'ny rariny na io tsy amin'ny rariny ampianarana mandoha ekôlazy zay vao mahazo fahaizana mitady asa mandoha ekôlazy zay vao mahazo asa mitady sy mihazona ny rariny mandoha ekôlazy raha ty azo ny marina fa iny ny zavatra ompiana no amidy akoho vorona ondry omby fa amin'izao nefa ny olona mihitsy no amidy e very ny angovony rariny very ny angovony hitsiny very ny angovony marina eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny tena loza dia ny tena loza amin'ity tranga ty dia lasa manao kilemaina be toromaso ny malagasy rehetra ka mandrimandry manana retina manoloana n'io tranga io tsy misy taitra raha izao no mitohy ho za le fandarana
doria zany de tonga am'le fomba fiteny manao hoe nisy ony zany malagasy zany teto Madagasikara sanatria mivava amin'ny adabo any maro amintsika malagasy am'izao no miambo tsy tia vary moaka am'ty fiainana ty nefa mahalany sosotsisy fepe zany no kisarisary teny azo amaritana antsika malagasy amin'ny trangam-piainana misy am'izao io raha atao lalindalina dia madio fiainana ivelany tahaka ny saka na piso isika malagasy satria veloko angataka isika am'ty fiainana ty sady ny malototsika totofana fotsiny eny ary tsy vonona ny anadio tena zany ny akamaroany malagasy ny taolo razantsika no angadina nanana an'ty Madagasikara ty nefa isika zay namelana anazy indray no mamitaka azy am'izao ny de misy samy laza mihitsy fa hoe tsy any malagasy intsony i Madagasikara sanatria mivava tsy silaina an'izany fomban-drazana sy ny sotoavina zany tsony sanatria mivava feiny de zao very ny angovony rariny very ny angovony itsiny very ny angovony marina amin'ny fiarahamonina malagasy satria izay rehetra manakatao amin'ny malagasy de tsy misy tehizara ampiarabelona zany raha tsy toka misy tambiny andrasany tahaka amin'ny fifidianana am'izao manko de tena malala tanana maro vitsy amin'ny malagasy ny manana fahafaham-po amin'ny fiainana enina ireo zay efa manana ny ampy amin'ny fiainana aza tsy tsapa amin'ny malagasy mihitsy oloha hevitra io amin'ny fiainana ny hoe amin'ny fiainana mahasambatra ny manome no mandray satria samy te amiana an'izany arena azony zany ny tsirairay samy miandry fanomezana ny rehetra fa tsisy tehizara izany amin'ny fiainana ary tena lasa friariana mihitsy ny fahazahoana fanampiana tsy ho an'olo tsotra fotsiny io hoe personne physique eny hatramin'ny vondron'olona na personne morale ara tahaka amin'ny firenena amin'ny fiainana zay mahafeny tenany ny tena lehibe indrindra noho ny mahafehy an'izao tontolo zao ngeza be zany zavatra lazaiko aminareo zany satria tsy vitan'izay tsy manana filaminana anaty ny mifehy tena ianao zany mato mahafehy tena manana filaminana anaty ianao zay ka atsiaro ny hoe mahasambatra ny manome noho ny mandray ireto misy torohevitra omeko anareo mba atao fahazarana mba ampilamina ny ao anatinao ao am'izao betsaka ny olona mahatsiaro menatra rehefa manao azafady fa midika hoy zany hoe za mambany olona ambany manao azafady fa hoe olona tsy manana azy ndamosina manao azafady diso be zany ary tena eloko be vava eo anatrihan'ny mpiarabelona tsy hoe manaiky mifahadisoanao ao satria mandratra ianao non fa tsy te hogadrainy lasa ny fiainako tsy mila mifampiandry amin'ny fanaovana azafady raha misy fahadisoana fa mora mpitenenana zany avako aby fa mila fahazarana fa mila fanetretena fa mila fieverana ny azafady amin'ny fiainana zay tsy manana andreo de tsy hovano-paka amin'ny fahendrena zany amin'ity fiainana ty amin'ny fiainana tsisy fankahalana resin'ny fankahalana zany tsisy zany fa ny misy amin'ny fiainana dia fahampotehana fa ny misy amin'ny fiainana dia ny fahasimbana fa ny misy amin'ny fiainana dia ny tsy fanjariana rehefa ny olona ny tratran'ireo osa amin'ny fiainana rehefa olona tratran'ireo mahantra amin'ny fiainany sanatria tonga hatrany amin'ny tsy fanjariany taranaka mihitsy ane ratsy ane zany avako aby nefa ilana torohevitra ialana am'izany ka ity misy torohevitra ho zaraiko aminareo am'izay mba tola hoe loahevitra tsika amin'ny fiainana mahasambatra ny manome no mandray amin'ny fiainana ilaina ny mahatoky tena amin'ny fiainana manaja fotoana aza mba varivariana mandany fotoana zany amin'ny fiainana karakarao ary omeo lanja ny endrika ivela amin'ny fiainanao mba akanjo madio foana anaovana misy olo fa zatra manao lamba maloto manaova madio foana ninonina tranga amin'ny fiainana manaova miaja amin'ny fihetsika manaova miaja amin'ny fiteny manaova miaja amin'ny toetra manaova miaja amin'ny fitafy ilaina zany avako aby
fa dio manomboka androany ny miteny hoe mba mety any ve atao fady koa izy fa manomboka ny any enao atao fady zany mba mety ihany ve mba tsara ihany ve marina ihany ve satria marika ny tsy fahatokisantena zany mamparefo anao amin'ny fiainana zany lasa ny fijery ny hafa ny hitondranao amin'ny fiainanao satria tsy ampy fahatokisantena anao avako aby fa za rehefa nanao fandarana doria tonga de nanantona tamin'ny M3 za ty misy fandarana tiako atao nentiko tamin'ny tale be lalamo tamin'izay de ozy izy hoe voray ty fa zao tsy mety raha ity foana no omenao anay fa omeo loha hevitra mandritra ny enim-bolana aloha zahay so mandeha ray volana de tapitra le fandarana tsisy tsony hitako fa marina zany nomeko loha hevitra nandritra ny ray taona de izy hatram'izao aranareo zao io fa atokisantena no hery lehibe am'ty fiainana ty na maro mipanakinanao ny fiainana fa atokisantena ny tena ilaina amin'ny fiainana mahasambatra ny manomeno ny mandray sambatra ne za hitanareo io sambatra satria za manome ka anareo mandray za zany sambatra ary amarinitsika amin'ny trangam-piarahamonina zany hoe loha hevitra hoe mahasambatra ny manome ny mandray ity misy tantara anankiray horesahako aminareo misy monsieur Bill Gates zay fantako mpanakarena indrindra am'izao tontolo zao Bill Gates dia nisy nanontany azy ny hoe monsieur Bill Gates mbola misy mpanakarena mihoatra anao ve de namaly izy ny hoe ie misy ozy any andafy any de misy andreny mpivarotra gazety regny amin'ny terrain d'aviation de ndray andro saika hividy gazety ty mpanakarena eran-tany ty monsieur Bill Gates zany fa rehefa nijery vola madinika izy de tsy nahita de ozy hoe avelao foana fa za tsisy madinika fanotaninany hoe fa maninona raha manome mivavety satria izy mpanakarena tsy de ozy le mpivarotra gazety hoe oenty foana fa za mandoa azy gaga monsieur Bill Gates no sady menatra satria tsy ahoany mihitsy lay fahasambarana no izy mandray fa tsy nanome afaka ray volana niverina tamin'ny terrain d'aviation eny monsieur Bill Gates de mbola saika hividy gazety ihany koa saingy tojo le mpivarotra gazety nefa ny tsisy madinika tsy netinaka monsieur Bill Gates satria tadidiny fa efa nanome anazy io mpanao gazety io taloha mpivarotra gazety io taloha sady tsy tonga tao amin'ny sainy mihitsy ny manome mihoatra no sady tsy nahazatra azy mihitsy tamin'ny fiainany dia nazavain'le mpivarotra gazety taminy hoe makafony ianao fa io nefa tombombarotra andoavako azy io makanao voatery naka tsy satry monsieur Bill Gates tateorina rehefa tena nalaza be monsieur Bill Gates de nitadiaviny le mpivarotra gazety satria tsy afaka atao an-tsainy mihitsy lay fanampiana nataon'le mpivarotra gazety taminy enim-bolana tateorina dia hitan'le mpivarotra gazety de ozy tam'le mpivarotra gazety hoe tadidinao ve za de namaly le mpivarotra gazety hoe ie monsieur Bill Gates tadidinao za nividy gazety taminao de ozy le mpivarotra gazety ie indroa misaotra ozy monsieur Bill Gates inona ny tianao amin'ny fiainanao fa ampiko anao am'izay tianao de nome le mpivarotra gazety sady namaly azy hoe ny tena tiako de nanampiko olona tena faram-panakarena teto ambony tany ary zany na tonga monsieur Bill Gates namaly andreo nanontany azy tany aloha hoe misy mpanakarena mihoatra anao ve am'ty fiainana ty de ozy hoe de ilay mpivarotra gazety amin'ny fiainana mahasambatra ny manomeny ny mandray sambatra za hitanareo io satria za manome amin'ny fiainana zay tonga eto tany de tsisy zavatra noentina zany
lasa mandao anao am'ty fiainana lasa anao mandao am'ty fiainana tsisy zavatra azonao entina zany nefa anao midivazana be mitady arena sanatria mihitsy zany hoe mba hizara ampiarabelona amin'ny fiainanao na tsy ho ay na tsy ho aniza ny arenanao am'ty fiainana ty dia tsapako fa mijaly ao anaty ianao zay manan-karena tsy mizara io avako aby e na tsy ambaranao zany haiko fa ny fizarana no mahasambatra am'ty fiainana mandalo ty amin'ny fiainana mahasambatra ny mizara noho ny mandray reny olona mpanan-karem-be tsy mizara reny no antsoina hoe vato efa nresako taminareo zany teto inona moa ny antsoina hoe vato amin'ny fiainana ve voninahitra avonavona ya te tahotra ozona ka rehefa anao ataon'olona hoe mitazom-bato le kely iny mitazom-bato rangahy iny mitazom-bato ramatoa iny ozona zany e ve voninahitra avonavona te tahotra ozona tandremo sao tratran'izany amin'ny fiainana zany mahatonga atsika malagasy am'izao ny ray aman-dreny no azo lazaina fa Andriamanitra hita maso ambony ty tany ty fa tena mahanitra ny Andriamanitra amin'ny malagasy eto Madagasikara raha ny ray aman-dreny ny atao hoe Andriamanitra ny olombelona tsirairay tena mahanitra ny ray aman-dreny malagasy rariny atsika raha tandindony ozona rariny atsika raha hidirany fahoriana mba iza amin'ny taranaka no mahatsiaro an'izany ray aman-dreny zany satria no heveriny fa rehefa any amin'ny arena rehefa any amin'ny vola any amin'ny rehetrarehetra dia tonga amin'ny ho azy ny voninahitra tonga amin'ny ho azy ny avonavona tonga amin'ny ho azy ny tahotra tonga amin'ny ozona zay le vato kandremo ratsy zany avako aby ny ray ny Andriamanitra ny malagasy eto Madagasikara atsika miteny zao de presque mahantra aby mba manakory moa koa Andriamanitra anao no mahantra sanatria ny vava na vavako miteny an'izany ara vahoatra fa zany ny tranga misy eto Madagasikara samy fampiantso atsika raha ohatra ka tsy marina aminao zany voalazako zany ny ray aman-dreny ny ray sy ny reny ny tambatra ny natonga an'le zaza fa mba firy amin'ny taranaka no mahatsinjo ny ray aman-dreny am'izao na ny mamangy azy fotsiny aza efa makatahaka amin'ny fomba mbahiny ny akamaroantsika apetraka any amin'ny hospice tia ny tranga hita maro amin'ny malagasy no niteraka fa tsy manan-janaka maro zany ozy izy ny sasa mahino ana miteny an'izany daladala koa manolojira olo niteraka ke tsisy zanaka maro zany avako fahazavaiko aminao misy ndray ny olona tsy niteraka fa manan-janaka raha misy zanaka ao nateraka ao an-trano misy zaza nitaizainao fa tsy nateraka ao an-trano rehefa maniraka anao le tsy nateraka ao no makatoa anao le tsy nateraka ao no manaja anao le tsy nateraka anao no manompo anao fa le nateraka ao maniratsira anao fa miandry lova fotsiny le nateraka ao tsy manaja anao fa miandry lova fotsiny de iza no zanaka ao iza no nateraka ao tsy lay nitaizainao zay le mahatonga ny hoe maro amintsika malagasy ihany koa niteraka fa tsy manan-janaka fa maro amintsika malagasy koa ny tsy niteraka fa manan-janaka ary ny tena loza ary zay ny mbola tsy ritinafy de ny hoe mahanitra ny Andriamanitra ny malagasy mahanitra ny Andriamanitra ny malagasy satria Andriamanitra hita maso eto ambony ty tany ty de ny rainao sy ny reninao mba firy ny taranaka am'izao ny manaja ny ray aman-dreny za tsy haiko reo mba jerenareo fanafodiko teny efa lany na voanao levier
mana toujours karaha io to sanatria mivava tonga fahalasan'olo iny ha baba anaovany cinéma ndraka sketch iny ty ao izy ndo farany be ranomaso karaha hoe izy ndo farany be alahelo amin'olo iny rehefa lasa odo anao mamitaka ny ainao na mamitaka ny ainao velo izy anao tatsy nijery azy atana mangy azy ndraiky tsary ndraiky nataonao maty izy anao mlandraso zao avy ino andrasan'olona anao olo fa tsy mahina anao koa olo fa andeha amikiamany eo anao vao matsiaro hoe zaho andeha amy babako ana za andeha amy mamako odo anao very ka ty fandarana ty anehotsika ny tranga misy eny anivon'ny fiarahamonina eny anetsitsika tena anatsaratsika amin'ny fiarahamonina mba ho to zany hoe fiarahamonim-pahindrena avy amy bitika indrindra no lasa ngeza be ary manimba an'le firenena marina zany zavatra resahako anareo zany fa raha ireo zagnaharitsika reo no mitsodrano atsika tsy ohatra ny ty Madagasikara ty fa lasa lavitra fa zay ray aman-dreny dia manangona alahelo zay ray aman-dreny dia mandatsa dranomaso antavo noho ny tsy firarainy taranaka an'ilay ray aman-dreny rariny ary tena hitsiny loatra zao zavatra mahazo atsika zao fa mba firy ny manangakevitra sy mivoy sy mamoa an'izany eny anivon'ny fiarahamonina zay mahatonga ana amin'ny teny raha misy mianakavy mihaino an'ity fandarana ty miliara azoko zay ny sandany ampitoviako amin'le fahasambarako ianao le mihaino satria tsy misy manana ny ampy am'ty fiainana ty fa sambatra zay mifanampy ka zagnaharinao manomboko ny any aza atao mahantra tsony zagnaharitsika jiaby ambony donia ty ho antsika malagasy jiaby aza atao mahantra tsony fa mahantra loatra ny zagnaharitsika malagasy eto Madagasikara eto tsisy mijery zany ray aman-dreny zany resaka fotsiny hoe iny zanak'andray ano iny zanak'andray ano de raha mba metimety anao le ray aman-dreny de manao fomba ny ratsy tare mangatabady zany anarandray no natao tsara tonony zany zanak'andray ano fa tsisy raha izy zay fa ny manaja n'iny ray aman-dreny iny ny manompo n'iny ray aman-dreny iny io tsy ataony anika tsy tonga amitsika le tsodrano efa nresahako taminareo teto le mahevitra hoe tsodrano zava-mahery ka mba hiverena n'iny tsodrano zava-mahery iny aza atao mahantra tsony zagnaharitsika malagasy eto Madagasikara jereko Madagasikara ty tsy androsoko ny boribory ny amin'ny valo mafy be ny fomba entoko ny teny azy teo tianana ny tsara de manambara fa na izany naty zany anaovako azafady ary tena ialako tsy ny bavata be ho anao le tohina io fa isorako an'Andriamanitra aloha fa tsy de nisy tsony le SMS masika be fa efa SMS mifankasitrana efa SMS ny fifankatiavana zany no betsaka fa ny laiko izy ireny mba nitsiko zavatra zay ny androany farabe ny fitahin'Andriamanitra amin'ny herinan'ito zao iezaka hitondra aloha hevitra vaovao anarenatsika sy anatsara atsika n'ity fiarahamonina malagasy ty ndesika ity ny propagandy arahanareo jiaby fa tsy le propagandy any iny propagandy mifidro iny fa ty manaraha ty tsika anatsara atsika amin'ny fiainatsika makasitraka indrindra tompoko amin'ny herinan'ito zao ndray